antsika hoe journaliste déjà international parce que je suis affilié à la WPA ary mbola averiko zay confirmeko zay ny zana natao mipitehana ny WordPress tsy fantatro zay mety hevin'ny mpitsara tsy afaka mametraka ny zay mety ho fanapahana isika fa zavatra lazaiko antsika mianakavy dia zao hoe tel que c'est parti andeha lavitra io ary tsy hijanona eo fa ce n'est qu'une étape. Ce n'est qu'une étape. Satria ny zavatra fantako dia zao raha resy eo ry zareo dia tsy maintsy hanao appel izy satria par tous les moyens ils veulent gagner. Isika koa nefany tsy ho anaiky lembena. Eo no mahatonga anahy miteny hoe tsy maintsy miteny zao androany amin'izao oro zao hoe raikitra izy ity tonga amin'ny eritreretintsika isika lasa zao ndao sahia aza misalasalinareo amin'ny combat aza misalasalinareo amin'izay mety ho fiaingan'ny 2 secondes zafady toko oui allô oui oui je vous écoute. Je suis encore occupé là, hein? Vous me rappellerez plus tard. D'accord? Désolé. Désolé. Oa, efa niriny izy ity. À la limite, isika ny tokony tarika an'ity combat ty amin'ny zavatra tokony fandehany ohatran'izao. Izareo no nitonantonana ka eo no miteny amintsika mianakavy zany hoe rehefa ny ekena ka nindraisina dia andao zatra izy ndao ary. Aza manaiko hoe aleo aloha alefaton'ny zavatra na hoe alefaton'ny vola ady masiny ity tompoko. Tsapako tsara rehefa mipetraka tao aorianan'le avocat anikeo maraina anikeo rehefa naheno sy nijery an'ireo adversaire aho sy ny fandehan'ny fitsarana teo dia tsapako hoe tsy nataon'Andriamanitra hipetrapetraka fotsiny eto aho. Ary zaraiko aminareo zany satria natao anatin'izany atao anatin'izany plaidoirie zany ary dia voatery tsy maintsy niteny le mpitsara amin'ny farany satria be resaka loatra tamin'ireo équipe adverse hoe tena le mba tena essentiel an'le zavatra teneno fa lava loatra le teninareo. Eny amin'ny fitsarana zany midika zavatra be dia be. Tena midika zavatra be dia be zany hoe lava loatra inona ny tena tianareo hatongavana. Zaraiko aminareo zany, zaraiko amintsika zany zao mampiomana antsika mianakavy aho. Tena mampiomana amin'ny fo tony
fa tsapako ary tena convaincu aho fa ity lalana ity ny combat, ity lalana andeana hitondrany atsika ity ny tena combat. Ary sur aho fa ity ny solution ary ity amin'ny alalan'ity ny tongavan'ny victoire. Ka rehefa nentiny tamin'ity tsika dia ho avy amintsika amin'ity lalana ity. Zay no iangaviko anareo, iangaviko atsika menakavy hoe ndao rangahy, ndao rangahy, ndao sahia. Satria raha jerenareo ny situation tranga any amin'ny firenena, tsisy zavatra tena hoe probant na hoe zavatra tena hoe tena hoe tsisy zavatra tena hoe hitondra ary ho tonga any amin'ny tena heritreritrareo vahoaka any am-ponareo tsy milokana. Ka na any Madagasikara ianao, na ny Canada ianao, na ny New York ianao, na ny Inde ianao, aza mihafahafa ateveno ny laharana fa za Fleury Rakotomalala tsy andraraka ilomby andoha amin'ny zavatra mitranga, fa mila malaky tsika, mila aingantsika ary mila sakontsika, fa raha tsy zany andizany devolontsika ary ilay firenena mihitsy mipotika. Maro ny be kajy, maro ny be calcul any amin'ny firenena. Alefy ty dinidinika ty alefy ty fivoriana ty satria mieritreritra akaterana premier ministre na akaterana ministre dia mba mitaingina 4-4 dia mahazo volavola eo dia le malagasy mahantra ihany. On se plaît à se réunir pour mettre la pression au niveau du gouvernement, mais on ne se plaît pas à se réunir, à organiser des réunions pour trouver des solutions par rapport déjà aux problèmes que nos compatriotes, nos concitoyens dans le Sud actuellement subissent. C'est honteux. Le président actuel se permet de quitter le territoire pour soi-disant passer une semaine, 10 jours de vacances. En a-t-il le droit? Je ne pense pas. Non. Citoyen, j'ai dit. Je ne pense pas. Mijaly le vahoaka malagasy, donc mila solution maiky. Faramiana antsika dia amboariny adva dia vita koa par ricochet ny raharaham-pirenena. Atahorany Andry Rajoelina ve ny opposition any Madagasikara? Tsy mino. Fa un simple, unique
epsilon, et qu'ils disent et qu'ils prétendent même pas journalistes aty Frantsa no atahorany. Matotsika atahorany tonga any amin'ny fitsarana zavatra mitrango ohatran'izao dia satria fatany pertinemment fa avy aty c'est par là ou de par là où la fin s'annonce. Commence. Zay. Io tsika ny tokony alala zany mialatsiny fa sensibiliser foana satria fantatro fa tena ao anatin'ny virage, ao anatina tournant important tsika ozy izy ny tanora zay hoe tena virage milay be ty fa raha misy lifatra eo dia vitsika. Donc il est temps très important de se ressaisir et de se dire une bonne fois pour toutes, est-ce que ça me convient ou ça ne me convient pas? Est-ce que ça me va ou ça ne me va pas? Est-ce que je suis convaincu ou je ne suis pas convaincu? Et alors là, feu au naou, sans rien faire, ça veut dire, en quelque sorte, que vous approuvez la mainmise, la dictature, l'exploitation de l'homme par l'homme et les diverses malversations mitranga any amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Anjarantsika rehetra ny mandinika sy mieritreritra. Dans tous les cas, tsisy zavatra azo apetraka sy mandroso de manière contraignante aty andafy raha tsy miara-misikimponitra isika mianakavy amity. J'applaudis et je félicite ceux qui ont déjà fait beaucoup d'efforts et qui continuent. Je remercie et je félicite ceux qui me soutiennent de manière indéfectible, que ce soit par les moyens financiers, par les moyens spirituels, les soutiens psychologiques, moraux, très importants et nécessaires, voire indispensables dans la situation dans laquelle notre pays, nous-mêmes, nous nous trouvons actuellement. Pour l'instant, c'est moi qui suis devant. J'en suis conscient. Mais je sais aussi que vous êtes avec moi. C'est de là, par la grâce du Seigneur, je puis insister ny motivationko, ny convictionko avy amin'ny fisinareo, ny fisin'le ray mitatana an'ity zavatra ity, ray grand R AY zany ao ambony, izay ny sorako atsika mianakavy mialoha. Mazava aminareo tsara, hitatsika tsara zao. Fa na misy ara mieritreritra hoe opposition,
misy ara-mieritreritra hoe manipaka sy mitsipaka amin'ny zavatra mitranga amin'izao fotoan'izao de faly mandia mihitsy any ambadika any. Tiako fantatritsika zany hoe misy karazan'olona ihany koa tsy mankatoa zay eritreretintsika fa namana ny tsika moa akamo kanefany manao kajy hafa ao anatin'le raharaha mailo ary mila mailotsika tenyzao satria avy amin'ny reny eritreretina ho namany reny no tena famanginana ino tizy teo tsy haiko ny dika le izy amin'ny teny gasy le mamingana le faminganana tena hoe virulent na virulente amin'ny zavatra mitranga tandremy mifingana tandremy miplakazy fenao mieritreritra hoe akamy io ka izy namana ka de zay ny vaovao androany tsy haiko fa n'Andriamanitra ny ambiny ny olombelo lefa nanao ny azony atao isy tenenana ary tao hoe mba tokony nanao procédure de conciliation ianareo fa ny azy tonga de combat ny ignoreny zany satria zay ny lalàna ny ignoreny zany de tokony ho tsapanareo hoe izy ary zany tonga de manao hoe combat rangaty de combat zany ty ka de tahin'Andriamanitra daholo sika menakavy aleo mba haka-repos kely satria mafimafy ny firepareran'izay zavatra hoe nandritry ny 2 andro 3 andro maninitra maro ny document nalaina maro ny document tsy maintsy navondrona ary mbola amin'ny herinandro mbola mafimafy koa satria ifiketrika tanjona sy lalana hafandraitsika amin'ny tolona azakivy mandefa zay tokony alefa any amin'reto mpanolotraina juridika atsika ny avokatsika zany satria tsapako fa any ny lalana mieritreritra ihany koa mba hampamafy atsika irecruter avocat anankiray zay manana amin'ny maizy azy koa efa mifampiantso zay anykeo laza tamiko izy fa vonona izy en plus miteny izy hoe fantako tsara io dossier io ary tsy hoe parazary ianao no miantso aho izy sur ce de fa nitiry ty dia manao velomantsika fa zay zany ny lalana on va renforcer notre équipe mirosotsika ambapeona tiako mariana fa salama tsara tsy maintsy fidiko moako ny zavatra teneniko eto andrany mba hampatonga ny saitsika mifatoka tsara amin'ny zavatra hoe tena important sy essentiel satria stratégique loatra
le tolona kanefa ny eto ihany ny tena moyen de communication antsika efficace fampiresahantsika dia maro ny zavatra tsy azoko tenenina eto satria il faut reconnaître fa eux aussi ils nous écoutent, eux aussi du moins eux ils nous espionnent. Donc misy zavatra be dia be ialako tsiny raha ohatra tsy mahafapo antsika menakavy hoe tsy teneniko fa ny important dia lasitsika confirmer araka ny teneniko hoe mandeha ny combat, mandeha ny tolona fa tsy combat dia zao miafy amin'izay mety ho caprice ka ahafahana hoe miaccélérer sy mampiazakazaka ny tolona ataontsika fa autant que moi vous allez être fiers de vous, vous allez être fiers de vous. Tsy moramora zany hoe misoratra ao anatin'ny tantaran'i Madagasikara Fleury Rakotomalala no anisan'ny hoe procès politika voalohany tao anatin'ny taona 2000 taty Frantsa. Misoratra ao anatin'ny tantara zany ary reharehan'ny taranako. Raha tafiditra ao anatin'izany ianareo à travers ny soratra sy ny archive any aoriana any dia ho reharehan'ny taranak'areo koa hoe nitady ny marina ary nametraka marina niaraka tamin'izany Fleury Rakotomalala zany ny dadabe anay, ny bebe anay, ny rainay, ny reninay, ny dadanay. Izay le valeur tompoko. Jereo tsara anie fier riny olona hoe zahay taranaka de Gaulle. Fier riny olona izahay taranaka Pompidou. Fa mba hitanareo ve ny taranaka Hitler? Mba hitanareo ve ny taranaka Mussolini? Miafina tsita ary menatra na ilaza raha hoe izahay ny ka taranaka Hitler. Eo izay lalan'izay no tiako hitondrana anareo ary indrindrindrindra itsika mipetraka aty ivelany tokony alalan'izany atao hoe conscience générale sy ny hoe intérêt général. Ka ahafahana manoratra ny anaran'ny tena ao anatin'ny tantara. Zany efa afaka mipetraka amin'izay. Ça y est, c'est écrit dans l'histoire de Madagascar. Je peux être fier de moi. Si aujourd'hui je ne suis pas décoré, je sais qu'à titre posthume, je serai décoré. Oui. Donc misy processus tsy maintsy misy adidy apetraka ao anatin'ny fiainanao raha te olombelona ka hoe olombelona ohatry ny olombelona ianao takan'le tenin'le rangahy zay hoe je veux et je souhaite que ma vie sert à quelque chose autant que ma mort. Et c'est l'objectif. Et tel est le cas de Fleury Rakotomalala. Peut-être j'aurais tort. Peut-être je n'aurais pas raison. Mais l'histoire, les faits plus tard me donneront raison. C'est heureux. Parce qu'on ne milite pas contre des gens justes. Ils sont loin, 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 loin d'être justes. C'est l'hôpital qui se fout de la charité ou les ranamana, Pierre Antique. Donc à partir de là, parce que tous les gens qui ont contribué, tous les gens qui ont envoyé de l'argent, de participation, de contribution, ils sont tous répertoriés dans la liste
mijanona any amin'ny maître any amin'ny avocat izany hoe confidentiel. Tsapanao hoe zay le teneniko ao hoe ianao raha tonga ety ambonin'ny tany ianao misy iraka tokony ataonao de anjaranao misafidy anao iraka ratsy na anao iraka tsara de safidiano fa dia veloma tokokoa mandra-peo anao tahin'Andriamanitra tokokoa. Saotra daholo tiako be nareo satria maro le mesazinareo, maro. Avy aloha mba hatoro kely fa tsy ary voavaliko daholo fa de efa henonareo zay mivalim-pahadaniko. Saotra betsaka tokoa. Andriamanitra hita, Jehovah nafisafo fa mba haka aina kely aloha fleury fareraka izy. Veloma tokoa. Katsiana fena kuyaletiko midrafunao ti haifilitanao numana mai fanatiuka wetiku yanao lasu te ukavali Warakinaku ifyainaku Yanomai tamyadi tsakweti Nuatena kompuvini marainaku Siaverakana Tesosu Nasima charmitanaku Kaitungi Sonchisa Arena sifananaku Mamananare Samuna Sayanaku Tukichu Natura Kamina Diraju Sade Sujeju Tiao Jesu Ratu Kasitaka Miaraka Miano Tuaku Manudu te Averiko eto farany pour conclure hoe ny mpitory de tsy samy potra tao, tsy tatao izy ny mpitory zany samy tsy tao zareo fa ny avocat ny tao de dikan'izay amiko raha izaho manokana. Na izaho koa raha afaka tsy nakany rehefa nanontaniako ny avocat depuis au moins 3 mois. Ianao ne ozy izy afaka tsy makany? Non. Je tiens à y être présent. Je viendrai. Tonga tao ahako. Bon. Nanatrika tsara. Ary tena hoe avec beaucoup de fierté. Ok. So
Tiao Jesu Ratuka Shitaka Miaraka Minyano Tuaku Manudu Te Naudi Yuvina Manurina Nahu Mifiuaku Natunivo sina pipitika Kavena na yatefa waku Nisumita naomba mipitika Zadefa pia natuva na tuku Katuma pisara karianu Tivanu sakwetwanila Baso kunifiyana pangufau Kuamasimu menjana Mauvunina isambira situ Sofanulu ratera kuisa Ampiwa ifikita minafuku
sorera sitraka fa tsy any nenana